atolotry ny Fiangonana Jesosy Mamonjy. Fahamerabadika tsiravy riavana zay manaraka sy tapaka izao fandarana izao dia manolotra hatrany fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Ndeha hivavakantsika tompoko amin'izao fotoana izao. Misaotra anao indray zay Jesosy raha mbola nomenao ty fotoana androany ity. Manatrika anao zahay ary midera ny anaranao manokana izay satria ianao dia mipetraka eo an-tanakavanan'ny ray ary androtsaka ny fanahy masina, mangataka ianao mba androtsahanao ny fanahy masina. Misaotra anao zay satria afaka mandray ny fanahinao masina isatokantrano isam-batan'olona koa amin'ity anio ity dia mba vangio any amin'ny toerana izay misy azy ihany. Ary tahio indrindra zao fotoana izao mba fotoana indrindra anehoanay fa Andriamanitra tianay ianao ary zay koa dia tianao ry fanahy masina. Tahio ny hira, tahio ny vavaka ary tahio ny zavatra izay ataonao eto ho voninahitry ny anaranao ry ihany, dia amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta anaovana izany vavaka izany. Halleluja, amen. Andehantsika anao hira fiderana zay mikasika zany hoe fanahy masina izany. Hira anankiray ataontsika dia ny hoe aina ivelomako ny fanahy masina. Fanahy masina tsy mba ampika amin'ny zavatra eo amin'ny fiainako ianao, fa ianao mihitsy no aina ivelomako. Vovoka eny, vovoka no nangalana vatana maina, fa lay fofinaina avy amin'Andriamanitra ray no namelona mampijoro. Tena fiainako mihitsy ny fanahy masina, miondrika manoloana ny akanto ny asanao eo amin'ny fiainako aho, makamamy anao amin'ny fanahy masina. Fahaizana mampahendrena zava-poana ireny, hoy aho hoe zava-poana ary tsy azoko iantena, fa izaho dia misafidy ny iankina sy anatena fandrakariva ny tolotsaina sy ny fitariana ny fanahy masina. Alleluia. Zava-poana rany fahalalako, ny fahaizana sy fahendrena, fa ny tolotsaina fitariana izay no fahombiazako. Fanahy masina aina ivelomako ianao, fanahy masina ianao mihitsy no fiainako. Ombelomelo dia miantrikady aho ary sesehena leo fakapanahy manodidina, fa ny fanafimery avy aminao no andreseko ireny ka vahako mijoro. Toano amin'ny fanahy masina. Kilinyery sy ny tanjako, tsy ampy
misaotra ny tompontsika raha mena zany ira fiderana aina mihitsy le fanahy masina, afaka mivelona, afaka manetsika atsika dia natao tehipolo ny fanahy masina mba fitaovana anankiray ampiasain'ny fanahy masina eo. Ampiasan'ny mpanompony koa Andriamanitra ny tiany ity amin'ny alalan'ny teniny izay ampitondrainy ny mpanompony ka dia hivavaka fosika melohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola misaotra anao zay Jesosy, ny fitiavanao lehibe, misaotra anao zay satria mihevitra anay mandrakariva ianao ary mandraka ity ny androany dia miasa ho anay ianao, mivavaka eo am-pelantanany indray ianao mba androtsaka ny fanahy masina. Arotsay ary amin'ny alalan'ny mpanomponao indray ny fanahy masina, arotsay ao aminy ary paritaka aminay izay andresy manaraka izao fotoana izao ny hery ny fanahy masina. Tenin'Andriamanitra Jesosy dia milaza ianao manao hoe zay ny ran'Andriamanitra dia tsy maintsy milaza amin'ny teniny satria tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Koa dia mitenena ary amin'ny alalan'ny mpanomponao fangio ny fona rehetra amin'ny anaranao Jesosy, misaotra tompo. Amen. Faly miarahabantsika rehetra. Zao dia amaky ny tenin'Andriamanitra sika ao amin'ny filazantsarany Jaune toko roapolo. Filazantsarany Jaune toko faharoapolo ny ndininy 12. Vakitra izao ny anaran'i Jesosy. Rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina taminy ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina. Ao amin'ny Luka toko 7:20, Luka toko 7:20 ny ndininy 7:20 ary indro mampitondra teny fikasany raiko ho anareo aho fa mitoera eto tanànan'i Jerosalema mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Indiny 10 ary nitondra azy ireo hatrany Betania izy dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy ireo. Halleluja. Andiny 12 ary nitsoka azy izy ireo dia niverina ho an'i Jerosalema sady valy indrindra ary teo amin'ny 10 mandrakariva izy ireo nidera sy nisaotra an'Andriamanitra. Amen. Asan'ny apôstôly toko voalohany indiny 4 ary niara niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy ala ao Jerosalema fa hiandra ny teny fikasany ray izay efa renareo tamiko izy. Fa Jaune nanao batisa tokoa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Ny ndiny 9 fa azo hery ianareo amin'ny ilatsany fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema, seran'ny Jodea sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Toko 2 ny ndiny 1 ka hatramin'ny 4. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia niraisaina ho amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofoka nanenika ilay trano nipetrahany. Ary nisy lehilahy maro nitarenafo ny sotana izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia nanomboka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenena ny fanahy azy. Azonao tohizana hatrany amin'ny andininy farany mba ho fitsinan'ny fotoana dia izay no fakitsika eto. Derin'Andriamanitra isika. Ny loha-hevitra izay tiako hoentiny eto amintsika dia ny mahazava-dehibe ny fandraisana ny fanahy masina amin'ny fafenona. Dia raha ho Andriamanitra Jesosy Kristy tompo sy mpampianatra lohan'ny fiangonana izay tena tia ny fiangonana dia ny teny hoe raiso ny fanahy masina. Jaune toko 20 andininy 2:20 raiso hoe izy ny fanahy masina. Jesosy sy ny fanahy masina ny iray any ary Jesosy dia tena mahalala tsara ny fanahy masina ary fantany ny
mahasarobidy ny fanamasina, nanampy azy be ny fanamasina, fonizy nanao azo fanompoana taty ambony tany, ary nanampy azy tamin'ny fatongavana olona koa ny fanahy masina. Fatany tsara fa tena ilaina, ary zany nanafara ny mpianana hoe raiso ny fanahy masina. Mitodika any aminao aho, tiako ny mitonanao zava-dehibe, ny tokony andraisanao ny fanahy masina isanandro isanandro. Dia raina ny tompo, tsy hoe foninao vao natao batisa ihany, fa isanandro isanandro mila mandray ny fanahy masina isika. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 14 ka hatramin'ny 15, rehefa niaraka tamin'ny mpianatra ny tompo nandritry ny 40 andro, dia nanambara zavatra maro momba ny fanjakan'Andriamanitra. Raha niara-ny angona dia namepetra azy tsy alao Jerosalema hiandry ny teny fikasan'ny ray izay farenareo tamiko izy, fa Jauna nanao batisa tokoa amin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afak'andro vitsivitsy. Namepetra hoe indro aho mampitondra teny fikasan'ny ray koa anareo, mitoery eto tanàna mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Lioka toko fa 4:27 manambara izany fa zava-dehibe ny fandraisana ny fanahy masina. Teny fikasan'Andriamanitra eo izay nomeno antsika, ary tsy natao taon'Andriamanitra foana akory zany, fa zava-dehibe zany toy ny teneniny hoe mipetra mitoery eto tanàna, aza mandehandeha, aza maikamaika amin'ito na amiroa, mifantoa hiandry ny teny fikasan'ny raika. Jauna nanao batisa nareo tamin'ny rano, ianareo atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afak'andro vitsivitsy. Azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo, vavolombeloko eto Jerosalema, Jody, Samaria, hatrany aparan'ny tany. Amin'ny Jauna toko 2:17 nilaza Jesosy nampionana ny mpianatra, ny teny mantsy izy hoe andeha ho any amin'ny raiko aho, ary raha nilaza zany taminareo aho dia fotonala hely ny fonareo. Dia hoy ny tompo, mahatsara anareo anefa ny felako, fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy ety aminareo ny mpampiona. Raha andeha aho dia irako aty aminareo izy. Jauna toko 2:17. Hitanao ary fa mahatsara antsika mihitsy ny fahalasanan'i Jesosy any an-danitra. Antony roa no ny asa lehibe izay ataony any an-danitra ho antsika, efa nambara tamintsika izany, sy ny fahatongava ny fanahy masina ho aty amintsika. Dia raina ny tompo. Lazainy Jesosy fa mahatsara anareo ny felako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy ety aminareo ny mpampiona izay mitondra anarana maro samihafa, mpampianatra, mpampahery, mpisolo vava, mpitarika, mpitondra fanambarana avy amin'Andriamanitra. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Nilazalaza momba ny fanahy masina Jesosy, miteny izy amin'ny andininy anankiray manao hoe iran'ray. Amin'ny Jauna toko 4:12 ka hatramin'ny 5:20, Galatiana toko 4:4-5. Ny fanahy masina iran'raiko. Ary ao amin'ny toko 10:5-5:20, Jauna toko 5:20-7, irako. Zany hoe ny ray sy ny zanaka dia naniraka ny fanahy masina ho aty amintsika, ho ao am-potsika, ho ao amin'ny fiainantsika. Dia raha ho Andriamanitra. Galatiana toko 4 ny andininy 5 misy teny, satria zanaka ianareo dia ny ran'Andriamanitra ao am-ponareo, ny fanany zanany entsoina hoe Aba, raio. Ny rana ao am-potsika
fa tsy hoe natao-poketra na iny ambony dable io ny rana ponao de raina ny tompo. Vonin'Andriamanitra niraka ny fanamasina ao am-ponao, ary ao am-ponao no tiany toerana. Momba ekenao ve? Momba ekenao ve? Tokony ho ekenao hoe avy tompo nisokatra ny foko, irao ny fananao masina fanahy masina, avy monena atao poko. Halleluja. De raina ny tompo. Ao am' Jauna 4:10, ny andininy 2:10, 6:10, 7:10, raha tia anareo dia tandremin'ny didiko, ary zao angataka amin'ny iray, ary izy anomenareo ny mpampionina hafa mba ho ao aminareo mandrakizay. Dia raina ny tompo. Dia ny fanany famarinana zay tsy azo an'izao tontolo zao ho raisina, satria tsy hitany na fantany, fa inareo no mahafantatra azy, satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ny ran'Andriamanitra ny fanany ho ao amintsika, ho ao am-potsika, ho ao amintsika mandrakizay, le mpampionina hafa kely. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, izay atonga anao afantatra hoe tsy irery ianao, tsy kamboty ianao, ary zay nitondra ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Eo amin'ny 7:20 namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha misy tia dia tandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy ary akao aminy izahay ka onona ao aminy. Dia raina ny tompo. Raiso ny fanamasina, dia ho hitanao ny tompontsoanao rehefa mandray ny fanamasina ianao. Manana an'io mpampionina io ao anatinao. Tsy olombelona mety ho kivy io, fa fanamahery io zay ampahery ianao isan'andro. Dia raha Andriamanitra Jesosy Kristy dia nilazalaza misy asa sarobidy izay nakininy amin'ny fanamasina. Manaja ny fanamasina Jesosy, mpampionina hafa, irano ray hitoetra ao aminareo, zaho andeha. Dia raina ny tompo. Asakasaka ny tsy mino ny telo zay iray hoe ny ray any an-danitra, Jesosy Kristy niakatra any an-danitra, fa ny fanamasina tonga taty ambonin'ny tany. Ary natao batisa Jesosy, ny ray ny teny tany an-danitra, fanamasina nidina naka endriky ny voromailala, ny zanak'Andriamanitra natao batisa tamin'ny batisan'ny Jauna. Hitatsika ao amin'ny Jauna 4:20, ny andininy 2:20, mbola manana zavatra maro olazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanany famarinana dia izy nitaridalana nareo amarina rehetra, ary tsy teny ho azy izy fa zereny dia olazainy avokoa. Ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fa ndray avy amin'ny ahy izy ka nambara izany aminareo. Dia raina ny tompo. Zany zay rehetra ananany ray dia avokoa, koa izany nilazako fa ndray avy amin'ny ahy izy ka nambara izany aminareo. Fanahy masina dia mbola hanohy ny fampianarana ny mpianatra. Dia raina ny tompo. 2:20, mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Raha niaraka tamin'ny mpianatra ny tompo dia mbola misy zavatra be dia be tiany olazainy, saingy tsy tafita fa nakininy amin'ny fanahy masina. Dia raina ny tompo. Halleluja. Ary zany mahatonga azy ny teny rehefa ny teny tao amin'ny fiangonana le fito tany eziminao, izay manajofina ienty miaino, oka izy iaino zay lazainy fanao ao amin'ny fiangonana. Dia raina ny tompo. Na i Paoly aza dia mba niteny zavatra toy izao koa. Niteny zavatra toy izao. Ny andininy 2:10 amin'ny 10.
ny am'izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara satria hita fa lalidalovana ny sofinareo. Misy zavatra indrindra tsy voatoriny ny mpanompon'Andriamanitra. Ianao ve zao dia za zao ataoko hoe efa misy 10 taona maromaro zay nipetrako teto. Mbola misy zavatra tsy voatoriko. Paul miteny sombotsombo ny faminaniantsika, sombotsombo ny fahalalantsika. Fa mila mietehitra amin'ny fanahy masina isika. Izy na Jesosy niasa 3 taona aza mbola niteny hoe manana zavatra maro zay tokony holazaiko fa tsy zakanareo. Fanahy masina, mpampianatra ary zanak'Andriamanitra, tarihany fanahy masin'Andriamanitra. Dia reina ny tompo. Halleluja. Raha isoariny fanahy masina dia azo mpampianatra tsara indrindra isika, azo mpananatra tsara indrindra isika, azo mpanampy tsara indrindra isika, azo mpampahery tsara indrindra isika, azo mpitaridalana tsara indrindra isika, azo tena mpaminany mampafantatra antsika ny zavatra ho avy isika, na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Dia reina ny tompo. Jesosy Kristy niteny ao amin'ny Luka 4:20. Indro mampitondra teny fikasany raiko anareo, mitoery eto an-tanàna, mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Fanahy masina, hery avy any amin'ny avo. Tompony hery rehetra io. Io no herin'Andriamanitra, io no herin'i Jesosy. Ny hery dia ao amin'ny fanahy masina. Halleluja. Izany ny tenenana hoe Asin'ny Apôstôly 2:1-5. Azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo. Vavolombeloko eto Jerosalema, Jodea, Samaria, hatrany aparany tany. Raiso ny fanahy masina. Hery avy any amin'ny avo. Mitondra hery ho anao. Amonjy anao amin'ny fahalemenao rehetra. Analanao amin'ny akovianao rehetra. Analanao amin'ny fahosana ara-panahy. Ampatanjaka ny fononao. Patanjaka ny sainao. Hery ny faherezana io. Hery avy any amin'ny avo. Hery mandresy devoly io. Hery mandresy fahotana io. Hery mandresy fahoriana io. Hery mandresy an'izao tontolo zao io. Ny fandraisana ny fanahy masina amin'ny fafenoana dia fandraisana ny batisa ny fanahy masina. Batisa ny fanahy masina dia midika hoe nomena hery ianao. Mena hery ianao. Afanao manatanteraka ny fiazakazanao, afanao mitondra ny azo fijalianao, afanao miady ny ady tsara ny finoana, afanao mandresy sy mandavo ny fahavalonao. Hery avy any amin'ny avo. Raha kelikely hery ianao dia ndana mivavaka mba ho feno hery ianao. Misy batisa roa araka ny tenin'Andriamanitra. Batisan'ny rano, batisan'ny fibebahana io, batisan'ny efa nanolo tena ho an'i Jesosy io, batisan'ny mino io. Hitatsika amin'ny fotoana naovana batisa ireny. Olona efa nibebaka, olona efa mino, olona nanolo tena ho an'i Jesosy, olona nandray ny fanasany ran'i Jesosy, niova ny fiainany, atao batisa. Izy ireny mba andihany eny amin'ny fiainam-baovao. Mpanompon'Andriamanitra no manao an'io. Fa ny batisa ny fanahy masina kosa, araka nampianarana antsika, tsy olombelona ny manao an'io. Jesosy Kristy mihitsy no manao an'io batisa io. Dia reina ny tompo. Efa manao batisa anao amin'ny fanahy masina Jesosy, dia arotsany aminao ny fanahy masina. Alatsany aminao ny fanahy masina. Saromany amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ianao. Manaloko anao ny fanahy masina. Ampidiriny ao anatinao ny fanahy masina. Mba akatoeranao am-ponao dia feno an'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay. Zava-dehibe tokony raisinao io batisa ny fanahy masina io. Ny batisa ny fanahy masina dia fahatsapana tokony iverimberina mandra-patapitra ny diantsika ety aniovon'ity zao tontolo zao ty. Ary mino rehefa any an-danitra isika
dia tena milomamo amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina. Mandidy antsika ho fen'ny fanahy masina ny apôstôly. Efesianina 5:7-8. Aza mety ho mamindovay ianareo fa amin'izany misy fanaranam-po amin'ny raty. Aoko ho fenonan'ny fanahy masina. Raiso ny fanahy masina. Izay mandray ny fanahy masina no afaka anana ny fanahy masina. Inona moa ny anananao ny fanomezana zay omenanao nefa tsy raisinao? Na tonga aza ny fanahy masina ny ranoray mihitsy izy mba hiditra ao am-ponao kanefa ianao manidy ny fonao dia tsy afaka anana azy ianao. Na mandondona aza ny varavaran'ny fonao ny fanahy masina ho ka miteny hoe zaho no fanahy masina, ny ranoray, ny ran Jesosy mpamonjy anao, dia hiditra ao am-ponao aho, ry zanako vavy, ry zanako lahy, kanefa ianao tsy mety manompo fonao dia tsy afaka anana azy mihitsy ianao. Kortiana 1:7-7. Inona no nananao zay zavatra tsy noraisinao? Zay fanomezana omenanao, omeny olona anao, na iza, na omeny poketra, na omeny lamba mafana, na kasine, na omeny vola. Raha raisinao zany dia tonga fanananao. Raha manome antsika ny fanahy Andriamanitra dia tsy afaka anana mihitsy sika raha tsy manapa-kevitra hoe raisiko ny fanomezana mandray ny fanahy masina ao androany. Dia raina ny tompo. Halleluja. Zava-dehibe nefa ny fananana ny fanahy masina. Amin'ny Romanina 5:7. Ianareo tsy ao minofo amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy tsy manana ny fanahy Kristy dia tsy azy izy. Raha tsy manana ny fanahy Jesosy ianao dia tsy an'Andriamanitra ianao zany. Tsisy antoka proof tena itenenany olona anankiray hoe an Jesosy izy. Zany Jesosy zany ka zanaka kristianina hatramin'ny fahazazako, ny razabe, ny dadabenay pastera, missionnaire, ary izay nanao ny tilikambo be ao ananina io ny dia tanany asa tanany dadabenay sy ireo razanay. Aza menaka dia kristianina daholo, olon'Andriamanitra daholo izay. Eny fa izaho ty anontany, manana ny fanahy masina ve ianao? Efa mba andraisinao ve ny fanahy masina? Mahatsapa ve ianao fa ao anatinao ny fanahy masina? Miteny ao anatinao ny fanahy masina? Manoro anao ny lalana tokony ere? Mipitsika ao amin'ny fieritreretanao ny fanahy masina? Mitari-dalana anao ny fanahy masina? Fanahy masina inona ary no anananao? Fanahy masina mona, fanahy masina matoa, zay tsy miteny akory eo amin'ny fiainanao ary tsy mampianatra anao akory ny fahamarinana. Manao fa sao tsy manana an'ilay fanan'Andriamanitra ianao. Raha manana ny fanan'Andriamanitra mpampianatra ianao, tsy herintsony ny mpampianatra anao. O Isaia any amin'ny bokiny, fa na hivily amin'ny akavia no amin'ny akavanana ianao dia andre veo vonao anao hoe ity ny lalana ka andiana. Fanahy masina miteny ao anaty, miteny ao anaty, miteny ao anatin'ny fo, satria velona sy miaso ao anaty zany. Kristy no velona ao anatiko. Ahoana ny itoeran'ny Kristy? Itoeran'ny Kristy ao am-potsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia miteny ao anaty. Zay mahatonga ny mpanao salamo manao hoe nananatra ny foko. Ny foko mananatra, miteny ao anaty. Dia raina ny tompo. Halleluja.
tena ilaina io fanahy masina miteny ao anatinao io, ary io mampianatra anao ny zavatra rehetra io, mampianatra anao ny zavatra rehetra mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra. Eo amin'ny Jauna 4:4-20 fa ny mpampiona dia ny fanahy masina izay ranoray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Dia raina ny Tompo, mino aho fa ilainao zany, tena ilainao zany, tena ilaiko zany. Dia raina ny Tompo, manana mpampianatra ianao. Jauna 1:2-7 ary lay ositra noraisinareo taminy mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianariny olona ianareo, fa satria zany ositra izany no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia oka hitoetra ao aminy araka an'izay nampianarany anareo. Tsy mitsahatra ny fanahy masina miteny ao anaty, mananatra, mampahery. Ary hitantsika amin'ny filazantsara ny Jauna, ny asa ataony ao amin'ny mpanota nefa tohizany koa amin'ny olona nandray ny famonjena. Jauna 2:10-7 milaza marina aminareo aho, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpampiony, fa raha andeha hadirako aty aminareo izy, aratonga izy dia ampiaiko zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy ireo, ny fahamarinana satria makany amin'ny raiko aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo zao dia efa voatsara. Tsy misy olona andeha any amin'ny lalan-diso zany raha ho amin'ny fanahy masina. Miteniteny io, miteny amin'ny fieritreretany io, ary tena mibitsika aminao mihitsy io. Stop, aza mandehany, tsy mety io, aitsio ny dianao. Miteny indray mandeha indroa, intelo, fa rehefa tsy miaino anao, tsy miaino azy ianao dia alefany amin'izay ianao. Lasa izy miala, dia atolo no any devoly ianao, dia ny devoly mitarika ianao sy manapaka eo amin'ny fiainanao. Ary ny fifaran'izany dia any amin'ny fahaverezana. Ilaitsika ary ny fanahy masina. Halleluja! Ny fanahy masina rehefa ao anaty dia manaprofo ny mazanak'Andriamanitra anao, mitondra profo. Fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Romanina 5:4-5-10, Galatiana 4:4-5. Rehefa ao aminao ny fanahy masina dia mitoetra ao amintsika izy, manaprofo fa isika ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao amintsika. Jauna 1:4-7. Rehefa ao amintsika ny fanahy masina dia manaprofo izy fa isika dia tempolon'Andriamanitra, tempolon'ny fanahy masina. Tsy hoe anarana fotsiny hoe tempolon'Andriamanitra nareo, tempolon'ny fanahy masina nareo, nefa ianao tsy manana amin'ny fanahy masina akory. Fa mahatempolon'ny fanahy masina anao dia tonga trano fonenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Koritiana 1:7-9, 1:9-7, Koritiana 2:9-10, Efesiana 2:2-12. Ny fanahy masina rehefa ao amintsika dia manisy tombo-kase ho amin'ny andro fanavotana. Toy ny miteny hoe ianao lay fofombadin'i Jesosy ka sina pieratra fiancé vavolombelona, fa ianao lay vady ampakarina amin'ny fotoana aviviny. Eto amin'izao fiaina zao misy le toe pieratra fiancé ka tsy pieratra volamena akory no ataon'i Jesosy, fa ny fanahy masina omeny ianao, hitoetra ao anatinao, hitenenany hoe hay ianao, hay ity olona ity, mpanompoka ity, zanako vavy ity, zanako lahy ity. Tsy hoe anjoanjo na manofinofy na imagination fotsiny, tsia zavatra tena nanafatsapana azo antoka an Jesosy aho, satria ny fanahiny no mitoetra ato anatiko.
an Jesosy aho, ary raha ho avy izy atsoina ny anarana ho an'kio aho re, satria manana ny tomboka zay ny fanamasina tao anaty. Efesiana toko 2:7. Efesiana toko 4:7. Ary rehefa ao amintsika ny fanamasina dia manana fifaliana tsy hailazaina isika, misantatra sady, zany atao hoe fiainan-danitra izany. Io no lova, santatra ny lova omenantsika sady ety an-tany, ilay fanamasina zay napetraka anatsika. Efesiana toko 2:7-4:4. Raha ao amintsika ny fanamasina dia miasa ary mamokatra zavatra tsara na maro. Efesiana toko 5:5. Vokatra ny fanahy amin'ny fahitsiana, fahatsarana, famarinana. Galatiana toko 5:2 ka hatramin'ny 7:20. Jereo ary zava-dehibe ny fananana ny fanahy masina. Maninona moana amin'ny tanisan'izany rehetra zany? Tsotra, te hitonanao aho, te handresy lahatra anao aho, ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ry havako, ny fandraisana ny fanahy masina, mba hanana azy mitoetra sy monina ao anatinao. Zava-dehibe eo matoa Davida mpanjaka ny asesorina amiko ny fananao, aza manary ahialy eo anatrinao. Nandray izy fatany tsara ny sarobidiny, zany atao hoe fiainana itoerany fanahy masina izany. Ao aminao ve ny fanahy masina? Halleluja. Zava-dehibe ny fandraisana amin'ny fanahy masina. Mandray foana isanandro, mandray tsy hoe esahany fotsiny, mampoelany eo amin'ny fiainanao. Ohatra namangy vetivety fotsiny izy dia lasa. Androany mety nivanginy ray aman-dreninao anao fa rapitso izy lasa. Androany mety vanginy ilay olona mahafinaritra anao fa rapitso izy lasa. Mety izy koa takizany eo amin'ny asa tao, tonga izy mamangy, manorotoro fo, mampiasa ny toroteny, manafana anao, matondra etaeta io avaka, torotoro fonao. Avy eo indray nefa ianao variana amin'ny zavatra hafa, tsy manaraka, lasa izy. Tsy tamana teo aminao izy. Ohatra ny hoe nijery anao fotsiny, ohatra ny hoe nandalo fotsiny. Zay nge mahatonga an'ireny fihetsem-ponao miovaova reny. Ohatra ny ty vavaka be, mipotraka an-dranomasinao, anompo tompo. Ny vavaka kelikely indray, za tsy anompo, za zany kivy. Tsy tsara izay. Fa rehefa mamangenao izy dia misaora azy ary mitenena hoe azy ilozana mandrakizay ao fanahy masina, azy ilozana monena inona ny tianao atamananao amiko, mba hitoeranao amiko mandrakizay. Maro ny fiangonana nanana fifoazam-panahy ary ny rehetra ny fifoazana nahitana fagagana, asa-pasoavana be, fa rehefa tsy nitandrina ny zoron'Andriamanitra ny fanaovan-jiro ary tsy manana na inona izy, loza izany. Zany mahatonga an'ireny ny atao hoe fiangonana mpanara-pomba ireny, manana fandaminana ny faindrainy olombelona, fa tsy manaraka ny taridala ny fanahy masina. Anika tsy ahitana fibebahana, olona tena mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany. Ry havako, mitonanao aho, anao zava-dehibe ny fandraisana ny fanahy masina. Mitohy. Zay ny ran'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misy vetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy ho azy. Dia rahaina ny tompo. Mety teo anatin'ny fankatsiam-po ianao ankehitriny.
ngamba mety tsy velona tsony ny fonao akehitriny, tsy misy firetana intsony ny fiainanao akehitriny, tena tsy tsapanao tsony zany fotorotoro zany akehitriny, matomaty tsy mangatsika, tsy mafana, taka ny fiangonana tao Laodika, efa anivelany Jesosy, anivelany fanahy masina, variana tamin'ny zavatra tombontsoa aranofo, manankarena be, resaka materiel, tsy manana an'ilay odimaso, fa jamba. Betsaka ny olona tahaka izany. Zava-doza tokony alavirina izany. Mangataka amin'Andriamanitra, mba tsy ho izany anie ianao. Raha matimaty ianao, tsy matimaty ianao fa afana indray ianao amin'ny tian'io ity. Halleluja! Dia raha Andriamanitra, Jesosy miteny fa tonga izy anipy afo ety ambonin'ny tany. Luka 2:7-7. Angatao mba ho atsipy ny tompo io afo io. Hoy ilay hira miverimberina teo hoe meo ilay afo avy aminao. Sarobidiny fanaminy. Zakaria 4:4 tsy amikery na ampatanjana fa mifanako i Jehovah tompony maro. Nofo tsy masonin'inona fa mifanahy mahavelona. Aokotsika hianatra fa Jesosy Kristy na dia zanak'Andriamanitra tonga tamin'ny lalan'ny fanahy masina teto an-tany aza, dia tsy nanomboka ny asa fanompony raha tsy efa nandray ny fanahy masina tamin'ny fahafenoana. Izany voasoratra, tsy nanomboka mihitsy. Nataony zava-dehibe aloha ny fandraisana ny fanahy masina. Ao amin'ny bokin'ny Luka no ahitanao an'izany. Eo amin'ny toko 7 ditanao izy nataon'ny Jauna mpanao batisa. Luka 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Feo amin'ny toko 4 ditanao izy fiain'ny fanahy masina. Eo amin'ny 9:4 hitanao izy niaraka tamin'ny fanahy masina. Eo amin'ny 9:9 hitanao izy niteny hoe fanahy Jehovah ianao to amiko. Izy no nanositra itoron-teny, toron' filazantsara, itoron' tenin'Andriamanitra. Ary izy miteny hoe fanan'Andriamanitra no aloko devoly. Misy andiny miteny hoe ato amiko ny hery anasitranana. Jesosy lay nisoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Ary ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10:7 milaza an'izany. Dia raha Andriamanitra, ny apôstôly koa sy ireo mpino ny tarihany, anaiky sy ny fitarihany, rehefa nahazo ny teny fikasan'Andriamanitra, mitoery ato tanàna mandram-panafinanareo ny hery avy eny amin'ny avo, dia nanaraka ny 110, ny 100. Zay moa 700 nanampy ny 110. Ny vavaka raisay mariko vehivavy ny anabavy, ny vavaka nandinika ny fony, nangataka fanadiovana, nanomana ny fony. Fa rehefa hitan'Andriamanitra fa vonona tsara ny fony sy ny sainy, dia nahidina ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekoste. Eo indrindra isika, rehefa mirotsaka ny fanahy masina, dia mahita zava-mahagaga foana ianao miseho. Tsy marina ve zany? Rehefa nidina teo amin'i Jesosy ny fanahy masina tamin'izy natao batisa, inona miseho? Nisokatra ny lanitra. Nisy tahaka ny voromailala nidina teo amin'i Jesosy. Fahagagany. Dia teo aminy, dia avy teo nanjavona tsy hitatsony, niditra tao am-pony. Io ny fotoana namenonan Jesosy tamin'ny fanahy masina. Io ny fotoana nanisorana Jesosy tamin'ny fanahy masina. Io ny fotoana izay nanisorana Jesosy tamin'ny hery. Avy teo dia feno fanahy masina. Nety ny fanahy masina amin'izay nitarika azy. Tsy ny saintsony. Rehefa feno ny fanahy masina ianao, maty ny asan'ny nofo. Andriamanitra no mitarika. Ho tanteraka ny teny hoe zanak'Andriamanitra tariny fanahy masina. Taizany tariny azy tany eny efitra.
fanamasina tsy nitarika an' Jesosy nindehanao voyage partout nandeha izaza-tany fotsiny ny ampifalifaly ny maso ny sinofany nitarika azy hanokateny ho fanomanana ny tany famafazana ny aso fitoriana filazantsara ny fadiana 40 andro 40 alina ary tany ny siatrany ady tamin'ny fakapana lehibe fa nivoakompandresy izy ary dia nandeha tamin'ny hery ny fanamasina izy niverina tany amin'ny Galilea ary dia nanomboka nitory ny tenin'Andriamanitra tsy navelan'ilay osotr'Andriamanitra tao aminy tsy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ianao no mahita ny asa nataon'i Jesosy ny vokany nahery tamin'ny teny sy tamin'ny asa nanao fagagàn-dehibe nanana toriteny tena manantanja. Rehefa raisitsika ny fanamasina io no fanamboana anombokeo dia ampiasanao amin'izay Andriamanitra anombokeo dia hitantana ny fiainanao amin'izay Andriamanitra noho izany raha irinao ho fanaka ho membonahitra fitaovana ampiasain'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ity zao tontolo zao ty aza maikamaika andraso ny fanamasina ameno anao mba ho feno anao halleluja. Amin'ny asany apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 4 io koa no nataon'ny apôstôly niandry ny teny fikasany ray dia ny asan'ny fanamasina dia hitatsika le fagagana teo nisy feo tonga tapoka feo avy any an-danitra zay toy ny rivotra mahery mifofofoka na niendrika ny trano zay ningonany ary dia nisy lela mitarenafo zay niseo dia feno ny fanamasina ary efa feno ny fanamasina dia nanomboka fanomboany ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa teny tsy fantatra azo lazaina hoe tsy hain'ilay ny teny fa hain'ireo nandeha gaga ny olona hoe ary tsy galaliana daholo ve reo tsisy ka nahoana no andrenesantsika miteny razatsika tsika ny arahabo tsika ny avy any Ezipte tenin'ny Eziptianina zany ary izy ireo dia miteny asa lehibe zay ataon'Andriamanitra miteny tsy fantatra dia teny omeny fanamasina anao indraindray izy io dia mitondra fanambarana afatra ho anao rehefa miteny tsy fantatra dia mety mahazo fanambarana ianao ary manombokeo hitanao rehefa miteny tsy fantatra ianao ka mivavaka ho amin'ny marary dia manomboka mahafantatra ianao hoe misy olona marary ohatry zao ato satria Andriamanitra miteny aminao amin'ny fanambarana manome teny fahalalana teny tsy fantatra dia indray Andriamanitra manome anao teny faminaniana mety tsy eo am-piangonana fa ny amin'ny fotoana entokananao mivavaka Andriamanitra manome fanambarana ny zavatra ho avy amin'ny alahy miteny aminao ary ndraindray koa mampiteny anao laza zavatra afatra amin'olona izay tenenina hoe ilaina mpandika teny reny fa teny tsy fantatra fahatelo mampiteny anao zava-miafina amin'Andriamanitra mba tsy ho hain'ny devoly ny vavaka ataonao ary zay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany tsy amin'ny olombelona no tenenany fa amin'Andriamanitra no itenenany zava-miafina ny zava-mahagaga be mihitsy ary niseho tamin'ny andro Pentekosta reto olo masina ny teny tamin'ny teny tsy fantatra reto teny tamin'ny fiteny Eziptianina ny teny nanambara ny asa lehibe zay nataon'Andriamanitra ka tsy nilaila mpandika teny intsony mba azahoan'izy ireo ny teny galaliana fanovana ny teny galaliana mba hiteny Rahabo amin'ny reto vahiny reto mba azahoany ny afatra fahasoavana mahagaga izany dia raina ny tombo io no famantarana
ny batisa ny fanamasina. Vakeo tsara fa rehefa mirotsaka ny fanamasina ka mameny olona na tany amin'ny Cornelio amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 na amin'ny Efesianina toko 7:20 ary Paul ko teny fa misy fanomezam-pahasoavana maro izy, misy asivy izy reo, ao ny teny fahendrena, teny fahalalana, teny faminaniana, ary fanomezam-pahasoavana eto manao famantarana sy fagagana sisy ary ao ny miteny tsy fantatra, teny tsy fantatra mitondra fanambarana ho an'ilay miteny tsy fantatra na ho an'ny tenany na ho an'ny hafa rehefa hitory teny izy teny tsy fantatra mitarika azy vavaka amonjy amin'ny fahalemena mba aiza mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana. Tiako ary miteny aminao fa rehefa manao zavatra Andriamanitra dia manao zavatra mahagaga, koa rehefa mirotsaka ny fanamasina mitaopotsika ka mameno antsika dia manana fahatsapana mitsika hoe nandray aho na mangano tompo. Miteny sasany hoe tao amin'ny fanahy aho voatsindriny ny fanahy tompo. Lasary ny fotoana mitaonanao aho ataovy zava-dehibe ny fandraisana ny fanamasina. Fanamasina no aina sery avelomana. Fanahy masina no tompony hery ny fahalalana. Fanahy masina no tompony hery ny fahendrena. Fanahy masina no tompony hery ny finoana. Fanahy masina no tompony hery ny fanafahana. Zay toerany fanahy tompo no toerany fahafahana. No ny hery ny ozitra tapaka ny gatra sy fatorana ataon'ny devoly. Fanahy Jehovah tompona ato amiko, izy nanositra tory teny sy mahafaly, anafaka ny ampahoriana, tory fanafana amin'ny babo, afaka mitondra fanovana ny fanahy masina. Ninina mamatotra anao, tadiavo ny herin'ny fanahy masina. Tenena mihitsy hoe Andriamanitra mitady ny herinao ao, ny herin'ny fanahinao. Misy teny manao hoe mitadiava amin'ny tavan'i Jehovah, tadiavo ny tavany, katsao mandrakariva ny tavany, katsao ny hery, dia valio hoe Andriamanitra mitady ny herinao ao. Ny ahita ny herinao sy ny voninahitra ao no antony andoliko eto anatrenao, no antony anandratako ny tanako eo anatrenao, satria te ahita n'izany herinao zany. Fanahy masina, hery ny avy indrindra, hery mampandresy, hery mitondra fitahina, hery mitondra fanambinana, hery mitondra fambiazana, hery mampandroso, hery mampatanjaka. Andeha anao fa tsy horeraka, hiazakazaka anao fa tsy ho sasatra, azery anao fa tsy rava, verevitra anao fa tsy mamoy fo, mitombo hery anao, lavitra ny akivina, ny hery ny faherezana ao aminao, ao aminao, ao aminao atany atany. Ray soary ny fanahy masina, zay rehetra ilaitsika dia azotsika noho ny herin'ny fanahy masina avokoa. Petera 2:1-7 omeny herin'Andriamanitra ho anareo, omeny fanahy masina anao ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ny fambiazanao rehefa mivavaka mahatonga ny vavaka ao mamokatra fagagana sy manetsika an'Andriamanitra dia arakaraka ny toerany fanahy masina ao anatinao. Efesianina 4:2 ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra noho izay heverintsika aza, araka ny hery miasa ao anatsika, arakaraka ny fatra ny herin'Andriamanitra ao anatinao, ny alehibe ny valim-bavaka azonao. Zany magoavana ny valim-bavaka ataon'ireny lehilahy n'Andriamanitra ireny, zay feno ozitra ireny, satria feno hery izy. Ny fanahy masina mandrakotra azy, koa raha mivavaka izy, ampitenen'ny fanahy masina mihitsy mitarika zao ny tenitenenina amin'Andriamanitra, zao ny tenitenenina amin'Andriamanitra, miteny eo izy, ampitenen'ny fanahy masina eo izy, ary eken'Andriamanitra ilay vavaka ataony. Riavako, raiso ny fanahy masina. Ko feno ny fanahy masina ianao. Halleluja!
Mba fireny milan'izany e? Tsy miova Andriamantsika. Le nandatsaka ny fanahy masina tamin'ireo 20 menaday ireo, dia mbola eo amin'ny seza fiandrianany. Ka raha mahita fo tahaka ny fon'ireo izy, dia hanapa-kevitra izy androany ihany aniraka ny fanahy masina oapon'izany olona izy. Miangatra ve Andriamanitra? Mizatavan'olona ve izy? Tsy ho izao aminao, tsy misy fizatavan'olona ho aminy, fa tahaka ny itiavan' Jesosy andreny apôstôly reny no itiavan' Jesosy azy ianao. Anjaranao ary ny mivavaka, meo ny anjaranay izay Andriamanitra. Reny ene efa maty efa lasa korazany, izay ene sisany miatrika n'izao tontolo zao e, izay ene no miaina amin'izao andro farany zao e, tsy misy ainay na vitanay raha tsy eo aminay ny fanahy masina. Meo ny anjaranay izay Tompo, meo ny anjaranay izay. Fa isy olona hivavaka tahaka izany ve eto? Amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka hivavaka tahaka izany? Hoe ny masoko te hita ny voninahitra ao, za te andre le herin'Andriamanitra lehibe, zay nomenao amin'ny Petera, zay nomenao amin'ny John, zay nomenao ny Jakoba, izy 12 nomenao amin'ny Maria, nomenao any rehetrarehetra. Tompo, Andriamanitra nofrehetra ianao, ary ianao ny fanampanantena hoe amin'ny andro farany no andatsako ny fanako amin'ny nofrehetra. Zao no andro farany, aidino ny fanahinao. Sambatra ny olona nona sy mangeteta ny famarina fisy ny vokisana, matritiko 10:15. Andatsaka ranao amin'izay mangetaeta izy, rika eo amin'ny tany karakaina. Isaia 4:23. Raha misy maina ny etaeta ka tsy mahita rano, za Jehova iaino azy, ka no ny hevitra ho fari aho, ary ny tendrombohitra mangadiady ho tonga salonaka. Jesosy miteny hoe raha misy nona sy mangetaeta, oka izy anantonaka isotro. Fa zay mino isony rano velona iboiboika ao anatin'ny kibony, fanazy efa omeny ny mino azy nolazainy tamin'izany. Jaona 7:7-7:30, fanambarana 1:20-1:9, 2:20-7:10. Raha misy mangetaeta, oka izy anantonaka isotro. Zany me mamemboana. Salamo 7:7 miteny mahafapo ny fanahy mangetaeta izy. Miankina amin'ny etaeta tsika. Haleluya! Miankina amin'ny etaetako. Maro ny fanahy tsy azo tsika re, ny faniriana tsy ampy re, ka ny zavatra ilaina. Ianao malala ny tony, andeha tady indray. Ao anarinao tao, fanampiny io etaeta io, tiano lalana. Raiso ny famonjena nataon'i Jesosy ho antsika. Zay ny mahatonga ny teny hoe mibeba oaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo. Ary ianareo andray fanomezana teny fanahy masina, ary ny teny fikasana teo anareo sy ny zanakareo, na iza no tsony Jehova Andriamantsika anantona azy. Dia raina ny Tompo. Asan'ny apôstôly 2:7-7:30, Jaona 7:7-7:30, omena ny mino ny teny fikasana amin'ny fanahy masina. Faharoa, tadiavo ny famasinana, raiso ny famasinana. Hebreo 2:2-9, andraisantsika anjara amin'ny famasinana. Manamasina tena. Raha misy olona manolo tena ho amin'ny famasinana, makatoly teny amin'ny Romanina 2:2-7, makatoly teny amin'ny Koritianina 2:7-7, Hebreo 2:2-7-8, dia ho avy ny fanahy masina ametratanana aminao, anosotranao, anova mihitsy ny fiainanao zany. Dia raina ny Tompo. Ary le etaetanao ampiarao amin'ny vavaka. Mivava, mangatady eo meny,
lioka toko faraika ambin'ny folo andiny fasy ka hatramin'ny fatelo ambin'ny folo mitadiava dia hita zay rehetra mangataka no mahazo mandondona no vahana isa aminareo no angatany sanony mofo no anomezy vato no angatany asandrano no anomezy menarano no angatany atoto no anomezy maignoka nareo na dia ratsy azy malala nomeny zavatsoa ny zanakareo tsy mainka avanyrainareo zay ny an-danitra no tsy hanome zavatsoa amin'izay mangataka aminy miasa ho valim-bavaka Andriamanitra raha manomboka manetry tena mivavaka ianao tena mivavaka mehoany fanamasina mehoany fofonaina amin'ny anaran' Jesosy mehoany fanahy fahendrena amin'ny anaran' Jesosy atao batisa amin'ny fanahy masina amin'ny anaran' Jesosy dondominao mihitsy ny lanitra raha eo Jesosy eo maty ty ahy ianao sasao adio vao finoy ny fanahy masinao amin'ny anaran' Jesosy dia hitanao Andriamanitra misy teny fikasana amin'ny andro farany latsako ny fanahiko amin'ny ofretra kehitriny raiso ny fanahy masina tiako ianao hitsangana amin'izao fotoana izao halleloia tia andray ve ianao tia andray ve ianao halleloia tsangano ny tanana ary mety efa nandray ianao taloha fa saingy nilaoza ny fanahy masina ianao satria nafoy azy miverena andray amin'ny fitiavana voalohany tsarovo mitoeranao fony tsy mbola lavo dia miverena indray fa raha miverina amin'ny tompo anao dia verina aminao ndraiky io izy ary tsy ampiny hoe mandray fotsiny apapahany mandray feo feno sainy feno fanahy feno ny fo feno ny tena ray manontolo voatafiely feno fanahy masina halleluia amanganao any Andriamanitra tsy hisy mihitsy ny fahasambaranao raha tsy mitoetra ho fafenon'ny fanahy masina ianao fantatrao moa misy hery fiarovana ao anatin'ny fafenon'ny fanahy masina raha mirehitra ny fahatapera mirehetrafo tsisy lalitra na biby kely afaka anelingely eo raha feno ny afin'Andriamanitra ianao tsy misy asana devoly anelingely anao amen nandresy fakapanahy Jesosy satria feno fanahy masina nahalitra tamin'ny faran'ny apôstôly ary tonga mariko feno fanahy masina raha teo voatahiratra amin'ny farany ianao mila mitoetra ao amin'ny fafenon'ny fanahy masina raiso ny fanahy masina fenoy atompo dia raha Andriamanitra halleluia halleluia mety aminao ve ny matimaty mangatsitsika tsy mahatsapana ininina kivikivy reratreraka mitana fomba fotsiny fa tsy mahatsapa zany hoe herin'Andriamanitra mampavitripitrika ianao zany malahelo amin'ny teny aminao inona reno anapiko anao inona reno anapiko anao inona reno anapiko anao ahoana reno atao mba tonga anao tsy verin-dalany ahoana reno atao ny tonga anao iona amin'i Jesosy aza miala amin'ny fafenon'ny fanahy masina ny sofera mahay dia malala tsara ny fatrany carburant anatin'ny réservoir ozy hoe tsy atonga antsika lavitra ty fa tsy maintsy makety amin'ny fividianany essence etisika raha ohatra izy fantany fandeha lavitra
dia tsy maintsy finonosoloka ny reservoara. Ianao koa mbola andeha lavitra ianao amin'ity fiazakazana ity, finoy ny fanahy masina. Halleluja. Samy mivavaka kehitriny. Asandrato ny tanan'oka mivavaka. Reisho fanamasa. Reisho fanamasa. Oh, kufel fanamasa. Rala reisho fanamasa. Reisho fanamasa. Reisho fanamasa. Reisho fanamasa. Wanauza. Zay indray no tenin'Andriamanitra nomena antsika ary tamin'ity ity, dia mino zay fa nanangana anao indray ny fanahy masina, ary ianao dia nanaiko ho te-poly ho trano fanahy, tranon'Andriamanitra amin'ny fanahy, ianao dia tehirizo ary zany. Dia izay indray no fandarantsika teto ary androany, dia ran'Andriamantsika voninahitra ny ao azy ihany mandrakizay, ary dia ny fiadanana kosa ho anao sy ny ankohonanao amin'ny tokantranonao, na aiza anao manaraka izao fandarana izao. Mame fotoananao indray ry amin'ny manaraka. Halleluja. Manao mandra-piona tompoko. Fandaharana atolotro ny Fiangonana Jesosy Mamonjy